Vaky ve ny ankolafy ravalomanana nametra-pialana tsy ho ICST intsony inankelianina noho ny tsy fanekeny maha-candidat Jean-Louis Robinson nilaza ny fahavonona ny atrika fifidianana ny ankolafy ravalomanana ary mbola mitaky ny hodiny ravalomanana mialoha ny fifidianana. Raharaha Tozikirina sy Ankatso ampahany amin'ireo raharaha nitondran'ny candidat Adjoindreny Narvely fanazavana ireo omaly ny fampiarana ny lalàna no nijoroan'ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana ho ity candidat ity ary tombontsoan'olona maro no voatotoina tamin'izany. Afaka noho ny fisalasalana imonjaron-defo sy ny masimana manantsoa araky ny didim-pitsarana nivoaka tamin'ny raharaha fakanankerin'ny ministera nikatra kosa ny taleny fandrindrany herinaratra eo anivon'ny ministeran'ny angovo. Ary farany, olona iray no adidiana eny amin'ny mpitandro filaminana androany noho ny fifandraisany tamin'ilay lehilahy maty ny bomba teny ambondrona omaly. Good ride andramo fa tsy ho mahatiantoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 sy 1 ariary fiara vaventy manomboka amin'ny 7 sy 3 ariary hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hectares. Good ride mandeha am-pilaminana. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoky lasy tompoky vavy amin'izao hariva izao manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Taxi be mihodina eny an-tenantelan-dalana isan'ny mampimenimena ny mpandeha izany indrindra amin'ireo zotra mihazo ny ireo komina manodidina n'Antananarivo toa ny Itosy, Andoharanofotsy, Ivato, Ambohidratrimo ary Alakamisy. Anton'izany raha ny fanazavan'ireo mpandeha mitombo 100 ny ora lany eny amin'ny embouteillage ankehitriny ary manampitrotraka izany ny haratsin'ny lalana mitaraina ny mpitatitra sy ny mpandeha amin'ny fahatarana amin'ny fotoana tokony enjehany fanatadiany Muriel Iandriana. Isan'ireo mampijaly indrindra ny mampitohy eny Ambohidratrimo sy Vasakosy. Tsy afaka embouteillage eny Ambohibao hatramin'izay 5 tatoato hitombo avy-roeny ny ora lany amin'ny fitohanan'ny fiara. Antonio ity ampahan-dalana kely ity izay simba efa amboarina matetika tsy mety vita tanteraka dia iverena namboarina trano isan'ny mahita faisana vokatra izany ny mpitatitra. Tena misy fetraikany mihitsy izao zao adiny matsaina amin'ny adiny 2 any adiny 3 vao tonga any Vasakosy amin'izao tsy hita loatra izay tena antony fa io ihany no hita misy hoe antony le izy lavaka kely eo anananao io tsy le tôbila tsisy ohatry ny miala an'ilay lavaka daholo izy izany satria ilay lavaka somary ampovoangoan-dalana izay tokony tory vitana tory 10 fa zao zay tory 4 foana izany vitana izany ary rehefa amin'ny 7 alina vao mody amin'izany. Raha amin'ny fitorany mpitondra fiarakodia no miala eny Anosy Ambohidratrimo amin'ny 9 ora vao tonga any Vasakosy. Adiny iray no anaovana ny lalana Ambohidratrimo Ambohibao. Noho izany tsy maintsy mainga aloha no ny mahazatra ny mponina eny Ambohidratrimo sy ny manodidina raha hiakatra ho any Antananarivo. Anao izay mpanao livraison nefa raha vao 5 minutes antara ianao dia efa ilozan'ny olona. Eo amin'ny enina latsaka eo zay mialany eo manatena eo tonga amin'ny enina sasany na 7 latsaka dia nefa zay amin'izao lafin-javatra zao dia tsy maintsy hoe taraiky foana zany dia ohatrany hoe ilay olona esanay tsy mahalala fa ohatrany hoe zay matory maraina. Zaho zao dia andoha assurance nan-dramena nefa zao ny embouteillage. Ny amin'ny firy fotoana amin'ny amin'ny 9 sasany dia mandeha alohaloha eny koa milahadahatra kely. Mampirona ny mpitatitra any amin'ny tsy fanajana ny cahier de charge sy ny tsy fanaran-dalàna io fihitaran'ny ora lany amin'ny fitohanan'ny fiara io. Olana tsy dia halala ny patron tsy maintsy manenjika versement manodidina ny 1 ariary isan'andro ny mpitatitra. Fa olana rehefa tsy misy polisy mihodina eny an-tsasadalana etsy andaniny manery ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Le versement zany tsy maintsy fenona nefa le tsy tratra le versement raha tsy manao mikarita hevitra ina ny hevitra hita tratrana le versement dia zay zany ny hevitra hitan'le taxi be hoe mihodina an-dalana mba ahavitana tovi-dehibe kokoa efa mifoka hatramin'ny eo izany ny malaladalaka fa ny ankoatran'izay dia raha Alakamisy Vasakosy zao adiny iray makany
dia atiny ndraiky koa verina fa amin'izao adiny roa makany lakamisy vasakosa adiny roa dia adiny roa koa vasakosa lakamisy adiny 4 zany. Vahaolana maharitra ny fanampiana isa ny lalana vita goudron eto andrenivohitra sy ny fanaraha-maso ny kalitaony asa fanamboaran-dalana. Tsy mbola hitatra amin'izao ny miafaran'ny fampanantenan'ny fanjakana lalana vaovao mampitohy ny Ivato sy ny renivohitra. Ity fitohanan'ny fiarakodia ity izay isan'ny olana goavana iainany rehetra eto andrenivohitra. Mpimaso ho an'ireo kandida filoham-pirenena. Tsy niala ho Ankolafy Ravalomanana fa niala tsy ho CST Inaikelianina hoy Mamy Rakotoarivelo io hariva io. Tsy niova ny feon'ny mouvance vonin'izy ireo hanao fifidianana ho filoham-pirenena saingy mitaky ny ampodiana ny marika Ravalomanana. Andefa taratasy eny anivon'ny SADC izy ireo raha ampitso taratasy mirakitra ireo teboka vitsivitsy ireo. Ireo tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny troekan'ny SADC dia azo ity taratasy avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana ity avokoa. Anisan'izany ny maso vahiny eto Madagasikara. Fanapahan-kevitra sarotra no niraisina amin'ny fanohanana kandida malona izay indrindra dia taken'izy ireo amin'ny ampiarana ny tondrora araka ny fivorian'ny troekan'ny SADC Tatsoindok tamin'ny 9 sy ny 7 ny volana septambra teo amin'ny fampidinana ny marika Ravalomanana araka ny voalazany 2020. Mipetraka foana teto Madagasikara ny tsy fampiarana ny tondrojo anisan'ny olana niteraka an'izao disadisa izao amin'ny mety ho sanatrian'izany fikorotana ny fifidianana nefa dia ny fandirina io zany dia ilamina soamatsara ny fandehan'ny fifidianana io dia mba samy andray ny andraikitra tandrify azy ny eto an-toerana izany hoe ny mpanao politika malagasy fa andray ny fipetra tandrify azy koa ny fianakaviam-ba iresim-pirenena indrindra ny SADC sy ny troika. Fanambetra-pialana teo anivon'ny CST ny mpikambana no tendren'ny Ankolafy Ravalomanana Inaikelianina ny tsy fanekena ny fanohanana ny Ankolafy ny kandida Jean-Louis Robinson no antony. Tsy mbola nametra-pialana teo anivon'ny Ankolafy kosa nefa ity farany. Nambarana Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo fa tsy mamizara ny Ankolafy izany. Tsisy filazana hoe niala tato anatin'ny Ankolafy fa efa fantatro tokoa fa nametra-pialana tsy ho CST ny Ramatoa Inaikelianina. Io tsy asiana adihevitra be io tsy hoe olona anankiray no miala dia sanatria manimba ny solidarité ny rava ny solidarité ny Ankolafy Ravalomanana. Betsaka mantsy no miteny hoe tena miady hatrany ny mouvance Ravalomanana za dia manamafy fa mety misy tsy fitovy-kevitra mambra sasany fa ny maro anisa mba tsy ilazako hoe 7 isan-jato dia ao an-damosy ny filoha Ravalomanana. Mbola asa mafy no miandry ny Ankolafy amin'ny fifandresen-dahatra anatiny momba ny kandidan'izy ireo raha ny fihetsiky ny senatera Inaikelianina. Mikasika ny fifidianana dia no mafisiny ireto pomba ny filoha teo aloha ireto ny tsy fitoviny ny fihetsiky ny fanjakana amin'ireo kandida indrindra eo amin'ny fidirina amin'ny eno amanjery-mpanjakana. Vaovao avy eny anivon'ny fitsarana nahazo herintaona sazy miantra ny taleny fandrindrana ny herinaratra eo anivon'ny ministeran'ny Angovo. Afaka noho ny fisalasalana ny fitsarana monja roandefo sy Masimana Manantsoa. Sazy miantona roa taona no azon'ny sekretera jeneraly ministera raha tsy ahivina dia nisy ny fikasana n'olon'ireo minisitra roa natolotry ny antoko monima izay tsy noekeny ny fitondram-panjakana noho izany tsy nanaraka ny sorodalana fa ka nankeriny ministeran'ny Angovo sy ny harena Kibontany io no vesatra ny ampangana ireto farany. Mpiara-miasa akaiky amin'ny monja roandefo avokoa izy ireo tsy rariny ary tsy mitombina ny fiampangana azy ireo hoy Andriamatoa monja roandefo. Ka noho izany dia milaza izahay fa tsy ahadrahany ny didim-pitsarana sy ny fihetsiky ny fitsarana izay voaraikitra n'izany didim-pitsarana zany navoaka teny Anosy androany ary marina moa fa tsy maintsy hampiakatra zany raha zany ny antoko monima. Etsekilan'izay nandefa taratasy misy teboka maromaro mba hahazoana fifidianana madio sy mangarahara ny eo anivon'ny senita sy ny monima. Anisan'ny voarakitra amin'izany ny anara-maso ireo kandida izay mandika lalàna ka atolotra ny CES mba ahafahana mandray andraikitra manandrify azy ireo. Ny akamaroan'ireo kandida mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia efa tonga nanontany ny andinindininy amin'ny resaka ara-taratasy amin'ny fampidirana sy ny fampiasana angidim-by na helikoptera teny anivon'ny ACM avokoa. Raha ny fanazavana avy amin'ity manamahefa amin'ny fisidinana anabakabaka ity hiteraka fifamezivezena maro eo amin'ny abakabaka Madagasikara araka izany ny iray volana izora ny fifidianana ka alaina ny fanomezana fanazavana mahakasika izany. Fanadidina ho entin'ny Ilta Asinjo.
Fotoana ilana ny fitsidihana tanàna maro anatin'ny fotoana fohy ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra. Fa olana mety indrindra ny fampiasana ny angidimby na ny helikoptera. Saika ireo kandida rehetra dia efa samy maneho ny etaetan'izy ireo hampiasa izany fitaovam-pitaterana anabakabaka izany. Omary ny helikoptera isidiny eto Madagasikara mandritra volana natokana ho an'ny fampielezan-kevitra io. Ny mampiatra lalàna satria tandovana ny haino accident tsy tranga. Fa tsy hoe choix hoe na io mahafinaritra manao lalàna io sindrindra tsy mahafinaritra koa hoe manao masotra fa raha tsy manao izay dia tera-doza. Maro no mety loza ateraka ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny fe ny fifamoivoizana anabakabaka. Ireo mpitaingina ny helikoptera no voalohany mety hotratra an'izany. Ireo mponina manodidina ihany koa anefa dia tsy voahary fa isan'ireo hotra-doza. Kanefa raha ohatra betsaka izy ireo efa mivovo eo dia mety hifamoivoza na mety koa raha ohatra hoe tsy mitandra ny toerana an-dalana mety hitera-doza eny amin'ny tany na dia olona hitefany aeroplany io raha ohatra tsy misy sécurité aloha na rena ny olona fa tsy petrapetraka amin'ilay tany ipetrahan'ilay helikoptera mety eo amin'olona no any mety tera-doza grave mihitsy. Ohatr'izany koa iny zavatra io dia fely hélice iny hitantsika marina mazava ho azy fa mety tsoka zavatra koa. Ireo kandida sy ny mpisolo tena azy no tena voakasika mivantana amin'ny fampahafantarana sy ny famelabelarana izay nataon'ny ACM androany hariva tetsy amin'ny Carleton Anosy. Vitsy anefa izy ireo no namaly ny antso antony hamerenany tsy fampahafantarana tsy ho amin'ny andro hafa satria sarobidy loatra ny filaminan'ny fifamoivoizana anabakabaka ka tsy maintsy ilana fahamalinana. Fantatra ihany koa hatramin'ny omaly hariva ny taleny fampielezan-kevitry ny malagasy miara-miainga ifanometanana amin'ny kandida Ajo Andrianenarivelo tsy izany fa ny Mpahay-Toekarena Fienena Richard. Izy dia avy amin'ny faritra Menabe ary saika efa nitetin'ny faritra rehetra teto Madagasikara. Manana tombony ihany koa eo amin'ny fahaiza-manao amin'ny fampandrosoana. Efa nitana ny toeran'ny ministry ny indostria sy ny toe-karena, ny ministry ny asa-panjakana ihany koa. Entitra ny fanaraha-maso ny fananantany nandritry ny fotoana ny tantana ny kandida Ajo Andrianenarivelo ny ministera ary tao anatin'ny mangarahara sy manaraka ny lalàna avokoa izany. Nisy anefa ireo raharaha izay nalefa hanaovana fanadihadiana eny anivon'ny Bianco na ny Broma Leotena misahana ny kolikoly natao zary maty-momboka azy avy eo fanadihadiana. Isan'ny niresahana matetika ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ny raharaha fanorenana toerana ilalaovana golfa tetsy Ankatso. Valiteny tsotra sy mazava ny fanazavana nentina momba izany. Ny université ny antso ny ministera amin'ny anamboarana kianja filalaovana golfa eny an-toerana mba ho fanatsarana. Ireto farany indray izay nitondra fanazavana mifanohitra amin'izany taty aoriana. Zany ty arrêté tia satria nareo tsy mahazo mampiasa ny ahoana ny tamin'ny université nomenareo ny conseil d'administration moa ny teny zay ny tompony io tany io dia navaliny azy ny tsotra fotsiny avoera ny titre fa ny université ny tany ka inareo conseil d'administration mandidy manapaka aminy fahafantarako azy tsy manana izy hatramin'izao raha manana izy dia avoakany dia sotominay ny hevitray hoe diso zany zay fa manapaka zavatra any amin'ny tanin'olona misy titre fa ny tany hatramin'izao ary talohan'izay dia any fanjakana malagasy raha raisinareo ny certificat de situation juridique dia aleta malagasy zay ny eo anatiny eo. Tsy io raharaha io ihany anefa fa tao aorian'ny fanambarana ny firatsahan-kofidiany ny kandidany ny malagasy miara-miainga dia nipotra avokoa ireo raharaha-tany toy ny tetsa-tanandrano izay niovaova be ihany moa ny didim-pitsarana izay tompony ny teny farany. Maro ireo tompony andraikitra ambony no lasa tompony ny tany-panjakana tampoka tao aoriany nahafantarana fa hovidian'ny Sery tamin'ny fanjakana ireo tany-panjakana tao masina ka nahatonga ny vidin'ireo tany ireo ho lasa ny ireo manam-pahefana. Teo ihany koa ny tany ao Solala izay hitrandrahana ny orinasa Wiscovi izay nanomezana tsi ny primatura lefitra noho ny fitsiriana ny taratasy ahafahan'izy ireo mitrandraka. Vavakinareo tsara ny texte eo lazainy tsy milaza mantsy amin'ny gazety mpiseho isan'andro hoe namena ny soloa namaky ihany za koa tsy dia mahita frantsay firy moa indraindray fa ny soniaviko izy nefa ohatrany tsy nahita mihitsy hoe nomena ny soloa le izy fa ny soratra atao anatiny de délimitation et affectation de deux parcelles de terrain d'une superficie de 43 000 hectares au projet d'exploration et d'exploitation des gisements de fer au projet de permis
37 498, 37 499, 11 540 et 11 593. Fermeture de la dite zone à toute nouvelle demande et à toute nouvelle occupation. C'est que zany raha tsy mazava na mazava tsisy resaka mihitsy ny hoe tsy hoainy olona eo amboniny eo. Fermeture de cette zone à toute nouvelle demande et à toute nouvelle occupation. Tokony tsy miditra ny toerana intsony ary tsy tokony mangataka ny tany intsony zany tsy azoaka tany intsony aloha mandra-pilamina an'izay tetikasy io. Fahafantarako an'izany fanjakana raha ohatra ny fanjakana mamela ny hoe avela amin'izao fotsiny dia raketa zany ny fihetsokony zany. Donc raha ohatra institutionnalisé-tsika ny raketa eto Madagasikara dia tokony lazaina. Fa io le arrêté mba vakitsika tsara hatramin'ny farany dia vakitsika amin'ny antsipirina iny ny dikany. Mikasika ny raharah-tany Tozy Green kosa indray dia nisy ny kabinetra izay nisana ny raharaha izay tokony hanome ny porofo marina mikasika izany. Lazaina fa hoe nahazo vola be ny vice prime ministre sy ny lehibe ny faritra Iorombe dia porofoy aminay hoe izy ny vola raisinay tany. Ary ohatra nareo tsy afaka manaporofo tsotra kely antanio le cabinet nitondra azy teto Madagasikara. Ary niaro ny tombotsoa ny orinasy io teto Madagasikara dia ny cabinet CGA. Ka rehefa mandalo eny ny candidat milatsaka ho filoham-pirenena tompon'ny cabinet CGA, ministre ny finance teo aloha, dia antanio aminy ohatrinona le vola navoakanareo an'ny VPM sy ny chef de région ny Iorombe. Dia mazava ny resaka amin'izay. Fa ny ankoatran'izay lasa ady hevitra fotsiny tokony any amin'ilay olona mitantana an'ilay vola misy no antaninareo. Dia ohatr'izay daholo ireo tany ireo mena ny vahiny ny tany. Vahiny izy moa ilay vahiny resahany io. Ny Bianco izay nanambara fa maro amin'ireo tompon'andraikitra no mbola tsy nanatanteraka fanambaram-pananana. Miariary anefa izao fa maro amin'izy ireo no manana pahatany maro eto Antananarivo sy manerana ny Madagasikara. Niala tsy ho sekretera jeneraly ny antoko TGV ny kandida Edgar Zafindrava androany maraina nefa mbola nanipika izy fa kandida ny antoko ny Andry Rajoelina. Notokanany androany ny foibe toeran'ny fampelezan-keviny eny Akorondrano tokony ho fantatra ato izay isolo ity kandida ity amin'ny maha PDS azy teo aloha. Mbola nametraka tahotra tamin'ny mponina eny amin'ny manodidina an'Ambondrona ny fipoahan'ny bomba omaly tolakandro. Na izany na tsy izany nilamina ny tanàna androany na dia hita taratra aza fa lasa mailo kokoa ny mpivezivezy eny an-toerana ary nandray fepetra ireo mpivarotra sy hotely samihafa. Mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. 420 ora tao aorian'ny fipoahana nafaty ilay lehilahy niaraka tamin'ny bomba tetsy Ambondrona. Mbola miororo ny mponina. Tsy mbola mino fa tetỳ amin'izy ireo no nisy bomba nipoaka tahaka iny omaliny. Androany mbola nanao fanadihadiana tetỳ ny mpitandro ny filaminana voafetra ny vezivezena nanakaiky ilay trano ny poahan'ny bomba. Nisy aloha hoe tsy mahazo misy olona mivezivezy mihitsy zany loatra eto. Anikeo maraina raha zao nisy anankiray rangany idiran'andro zay tsy kely teo izy dia tonga dia nitazomin'ny polisy hoe tsy juste tsisy karapanondro tany aminy. Tahaka anazy zao mandeha mivarotra foana isan'andro mandona zany nindray fepetra mihitsy tsy nandeha mivarotra mihitsy androany satria le eto an-tanàna mihitsy moa le izy dia mbola zay moa efa nitenen'ny polisy tsisy mahazo mivoaboaka mihitsy eto an-tanàna aloha androany. Nilamina ny tanàna amin'ny ankabeny, nisy kosa ireo nandray andraikitra manokana ho fisorohana ny korotana mety hitranga nampikirotana hotely iray tsy lavitra teo ny fipoahana omaly. Nitarana daholo no tatana hotely iny zany dia nijerena tao amin'ny jerena tsy tato amin'ilay hotely izy fa tany amin'ny hafa tany dia aika fantatra fa bomba artisanal mipoaka tany. Efa nandray ihany zany izay hoe mba asiana sécurité aty akaikaikin'ny hotely satria aty ny tena ciblan'ny Jolanda indray hoe saboteny ny ao amin'ny complexe hôtelière. Misy koa indraindray tehan'ny zareo ny ligne électrique dia saboteny hotely ohatr'izay. Tsy mipetraka ao amin'ny trano io ilay rangahy maty ny poahan'ny bomba omaly. Mpanofa no mipetraka ao ary raha ny fanazavana azo tamin'ireo mpiray vody-rindrina efa mandalo matetika ao amin'ny trano io ihany ilay lehilahy 23 taona maty omaly io. Androany vao tonga ny tompo-trano. Nainonay dia ny zareo tany ambony no niantso anay tamin'ny telefaonany izay trangany zavatra niseho tao hoe ny zavatra bomba nipoaka tao zany
hoe tsy maintsy miakatra taty fa mamana fotsy zany tsy salama dia tsy maintsy hoe ny androny androany moa liza tonga dia tampoka be izy tsy salama dia hoe tsy maintsy miaraka ihany mianaka satria izy no tompon'ny trano zay za zanany fotsiny le tsy raha fahajerena amin'ny gazety satria zay vo gazety zao no jerena io tsy le olona manofa an'le trano rangahy fa le mety le olona le manofa zany mety hoe nampiditra azy tao tsy zany zay fanarahany tsy fantatra zany ny amin'izany fa mety hoe mpiaramonina no mety mahafantatra hoe zao na izao fa tsy mahafantatra an'le olona io zany mety no nampiditra le olona tao. Efa nisy fampiresana tamin'ny mpitandro ny filaminana ve mahakasika an'le fepetra tokony ho raisina? Vao hoe raha vao tonga eo izany vao hita izay fepetra ho raisiny. Zay tsy tsy mipetraka eto dia zay no manahirana amin'izy fa zay raha taitra be tena tsy misy toy izany amin'izany zavatra izany. Matahotra be daholo ny olona le olona tao ambadika eto ary tsy izy nijanona tao an-trano dia le zareo rano ohatran'ny hoe tsy ao le tompo-trano fa raha ny tsy fantatra ary le olona tsy izy mahafantatra le olona raha mifarizokary dia ohatran'ny hoe hiraka izy tsy izy n'izany loatra teo anylamina ihany satria vao mipoaka rezy dia nisy polisy tonga teo dia nilamina. Olona iray no voatany eny anivon'ny mpitandro ny filaminana raha ny fanadihadiana nataonay androany. Tsy nahazoam-baovao kosa ny zandarmaria-pirenena izay milaza fa ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ankehitriny. Bomba faha-efatra nipoaka tato anatin'ny roa togom-bola ny ity nitranga teny Ambondrona ity eto Antananarivo. Mampatsiahy ihany koa ny tranga niseho tany Ambobao ny alohan'ny fetim-pirenena tamin'ny taona 2014 izay nahafaty olona ihany koa ireo nitondra ny bomba no nipoahany. Nampametra-panontaniana ny manodidina azy nahafaty tovolahy iray tetsy amin'ny Fokotany Manjakaray 2C raha ny fizahana natao tamin'ny razana tsy nahitana ratra na mangana ny vatany. Tovolahy iray tokony eo amin'ny 27 taona ity hita ny valapatra tetsy amin'ny Fokotany Manjakaray ity. Hiazakazaka maraina hanao fanazarantena no nialany raposta tao an-trano. Fotoana fonivoahany tao an-trano anefa dia tonga ny filazana araka ny hita teny an-toerana tsy fantatra loatra ny antony nahafaty ity tovolahy ity tsy nahitana ratra na mangana teny amin'ny vatany. Zay tsy nieritreritra ny inona mihitsy fa fataony zany isaky maraina mandeha amin'ny 10 eo izy mandeha miodikodina mikorosy manaraka ny Masay iny. Dia lasa kelikely izy dia nisy ankizy mpanao bola miaraka aminazy ny antso. Olo ty raposta ozy izy ty mitronotrona be ary ambadika ary amin'ny fiakarana ary fa andao izy mba live. Dia lasa raha ferinany azakazaka ferinany avy ny azakazaka avany izy dia tonga dia ntomamy be hoe i raposta nge ozy izy ry mamaka efa maty mitondra be ary. Hatramin'izao dia tena mbola tsy fantatra mihitsy izay nahafaty azy satria raha fa navadibadiky ny polisy teo izao dia tsy dia hoe hita tena hoe misy fracture zany na ohatrany hoe mangana ny tenany fa eo amin'ny androny io ihany no ohatrany misy kely io. Tsisy aretina mitaiza izy aloha tsy ohatrany tsy dia mba misotrosotro firy izy io. Ny pédophilie ahenona tranga matetika ny ivelany ary efa manomboka voapirofo fa misy eto amintsika ihany koa ankehitriny. Zazavavy kely iray 13 taona no fantatra fa namidiny reniny tamin'ny mpanan-karena iray tompona orinasa teto Andrenivohitra ny herinandro lasa teo. Izy mianaka no indray miaraka amin'ity mpanan-karena ity raha ny vaovao voaray efa eny anivon'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona ny raharaha amin'izao fotoana izao ary ho taterina aminao amin'ny fotoana manaraka ny mahakasika izay vaovao izay. 20 andro mialohan'ny rotsakorana voalohany raha ny vinavina ny mpamantatra ny toetry ny andro. Miaina ao anatin'ny maloto ireo mponina eny amin'ny faritra Iva, manamorona ireo lakan-drano fandehanan'ny rano maloto eto Antananarivo. Loza mananontany io noho izany manamora ny fiakaran'ny rano, manao antsoavy ny ijeren'ireo tompon'andraikitra ny fahatsetseman'ny lakan-drano raha tsy resaka fa tsy ny lakan-drano ny andrian-tany itsika. Ny andininy avy hatrany. Ankoatry ny fako hoentin'ny rano, vokatry ny tsy fisian'ny fanangonam-pako araka ny tokony ho izy eto Antananarivo, dia manentsina ireo lakan-drano ihany koa ny tsikafona maniry. Efa tato anatin'ny 3 taona tsy nisy nanadio intsony ireny tatatra ireny izay anjara andraikitry ny ampipasy ny kominina. Miteraka olana ho an'ireo mponina manamorona nefa izany ankehitriny. Ianao zany miezaka manadio foana le tatatra. Dia tsy hita moa izay ataoko ny avany andrefana mitoby eto ny avany atsinana na mitoby ny avany atsimo mitoby. Efa mitombo ihany zany le fako dia farany mety hitovy amin'ny arabe. Faharoa manaraka izany ny fiveloman'ny olona ety moa dia izao asambarotra kely izao no tsy fahitan'ny olona asa dia tsy mety mivarotra aloha. Dia voatery zany manimba ihany koa ilay varotra. Izay moa fa mba manezaka ihany manala manodidina anay nefa tsy mahafaka firy izay fa na betsaka ny fako midina no mpanala zany dia tsy afaka mihitsy zany. Afaka ny eto aminay dia midina ihany ny avandy. Efa manakaiky izao le fahavaratra dia atahorana mihitsy izy fa zany hoe le mpanadio zany tsy fantatra hoe ahorana sy
Efa nisy ny fitaraina nataon'ny mponina ao an-toerana saingy tsy mbola hitan'izy ireo izay valy no momba izany. Ka le apipa mihitsy misy be da be zany nanao fitaraina na tsy rarahiny ery zareo mihitsy. Manadio zay fa ny ankizy koa milalao zany tsy maintsy milalao ny ankizy. Moty zany tsy voafetra tsy afaka ho be da be zany ny ankizy milalao ety fa ny andrevanany zao be da be. Fa ty le tsikafony ety mihitsy zany tena mandota an'le tanàna moka zao tsy laitsa iainana mihitsy amin'ny alina. Ny ankizy ety tena tapitra misesisesy marary mihitsy. Tsy mitsahatra manao antsoava araka izany ny tompona ndraiky mpahefanao ifotony amin'ireo tompona ndraikitra maefa amin'ny fitadiavam-bahaolana amin'ity lakan-dranotsetsiny ity izay mitarika fahatisianan'ireo tatatra any anelakelan-trano ihany koa. Zaho moa zany tena mamerina foana ny fitarainanay fokontany rehetra ety amin'ny faritra ivy ety sy ny antsoava izay ataonay mahakasika indrindra ny loza mitatao an'Antananarivo. Indrindra ho anay zany satria tena loza mitatao lehibe mihitsy ny falotona sy fahatsatsenan'ireo kanalina lehibe eto Antananarivo zany loza mitatao izay satria ninona fanadiovana ataonay rehefa tsy madio rehefa tsy curena zany satria izy io zao tsisy mpanao curage mihitsy izay anjaran'ny apipa moa zany tena tena tompon'antoka lehibe amin'ireny dia tena loza mitatao satria dia tsy maintsy hitondra drano be ety Antananarivo zany ny fahavaratra. Mirefy 410 kilometatra ny lakan-dranon'Andriantany, ny 210 kilometatra amin'izay aty anatin'ny tanàna Antananarivo ary saika hivarianan'ny fantson-drano maro avy amin'ny tanàna manamorona izany. Saika hatrany amin'ny 900 lakan-drano anefa amin'izao akatoky ny fahavaratra izao no feno fako sy loto ary tsikafina. Ny tsy azo adino amin'ny tranga tahaka itony, ny tsy fisian'ny fanadiovana maharitra sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fampanajana ny lalàna momba ny fahadiovan'ny tanàna miseho lany ny fandotoana amin'ny endriny rehetra. Na dia voalaza azy fa 5,000 ariary ny saziny manao maloto eny an-dalambe. Ny fampiarana ny andininy fahadimy, andalana fahatelo sy ireo FDB tamin'ny fanaovan-tsiny ny fifanarahana lasitra ny vondrony iraisam-pirenena momba ny fahasalamana amin'ny fiadiana amin'ny fifohana sigara ny ofina latta no mila diniana ho an'ny Madagasikara. Noho ity fifanarahana natao ity dia ilaina ny fampiarana ny lalàna satria manodidina ny lalàna ny mpamokatra sigara sy paraky. Amin'ny alalan'ny dokam-barotra ankolaka na fasiana ny vidin'ny sigara na paraky eny anivon'ny tsena. Système io zany hoe dokam-barotra amin'ny alalan'ny fombakolaka izay ataon'ny mpamokatra paraky sy sigara satria amin'izao fotoana izao dia hitantsika misy ny antsoina fichage de prix zany format 4 eny amin'ny point de vente rehetrarehetra eny. Zay zavatra efa voalaza zany hoe efa interdiction de publicité les produits dikan'izay zany na fichage de prix ary tsy tokony hisy tsony. Ka izay mihitsy no anton'ity article 5.3 ity ho fanamafisana ny lalàna zany sy anaovana ny lalàna vaovao ifemy paraky sy sigara eto Madagasikara. Ny sazy voalaza ny lalàna io zany dia misy zany ny atsotsika hoe saisie an'ireo entanareo sy ny destruction. Raha ohatra ka tratra manao an'ilay publicité izy amin'izao fotoana izao. Manao saisie ny fanjakana malagasy manao ilay saisie. Nisy ny fiofanana manokana natokana ho an'ny mpanao gazety izay momba ny andian'ny fahadimy andalana fahatelo ity. Ny fanangonana n'ireo hevitra avy amin'ireo mpanao gazety dia entina edina amin'ny ady amin'ny paraky sy ny sigara. Manoloana ny tsy fanarahan-dalàna izay mampitety mpitrangatrany dia misy lalàna mifeny doka momba ny paraky sy ny sigara dia mbola maro no zatra maniraka ankizy mividy izany na ny mampivarotra. Eo ihany koa ny foan'izany eny amin'ny toerana voamarika fa tsy tokony hanaovana izany indrindra fa ny sekoly. Etsy andaniny dia manana fitsipika manokana ireo orinasa sy ireo mpiasa ao aminy amin'ny resaka foana sigara any amin'ny toeram-piasana. Tafiditra anatin'ny etam-barotra tsy azo anaovana doka ny sigara sy ny paraky. Tsy mbola miatra ny lalàna mifehy izany eto amintsika ary tsy mbola misy ny lamondy na tsy efa andalam-pikarakarana izany aza. Tsy azo irana mividy na mivarotra sigara ny ankizy latsaky ny 12 taona raha ny lalàna misy hatramin'izay. Saingy mateti-pitrango io. Mahavoasazy ny mpivarotra indrindrindrindra ny manome sigara na paraky ho an'ny zaza tsy ampy taona. Eto amintsika eto Madagasikara moa dia mbola eo andalam-pitaizana zany ny olona ny ministère fahasalamana ny office national de lutte anti-tabac amin'izao fotoana izao ka misy ny ezaka miaraka amin'ny ONG miaraka amin'ny miara-miasa amin'ny ady amin'ny paraky sy sigara ho fampahafantarana io lalàna io aloha vao miditra amin'ny fanasasiana. Raha maniraka ianao na mampivarotra sigara ho an'ny zazalatsaka ny 12 taona dia ny sazy miatra zany dia ho alaina ireo produit ana-tabao aminao ireo paraky sy sigara aminao ireo dia ho potehana ireo araka ny lalàna amin'izao fotoana izao fa sanction ohatran'izay no ampiasaitsika amin'izao fotoana izao hiasana zany mbola tsy tonga any amin'ny stade ny lamande itsika.
voarara lalàna ny fivarotana sigara sy paraky eny akaiky ny sekoly nefa maro ihany koa itrango io amin'ny firoborobon'ny épicerie madinika etseroa mitaiza ireo ankizy tsy irony amin'izany fikamanana tsy miankina misa misy ireo hetsika entina edina amin'ny fifohana sigara ary nisy ny vokatra izany hatray 12 taona nisin'izay. Enao zany tompony épicerie anankiray dia lasa mandeha mivoaka kely ianao dia le zanako kely iny asiana miandry tsena ao varotra godoloka tsy azo atao nefa dia atao zany amin'izao fotoana mitenenao fotsiny ohatra hoe tsy azo atao ny lalàna zany ny mifoka sigara ny tranom-panjakana rehetra sy ny trano ivorian'ny olona anisan'izany ny sekoly dia indrisy fa mpampianatra mihitsy no mifoka ny tokotanim-pianarana ibaravaran'ny ekôly. Eo anivon'ny orinasa kosa indray misy ny fandaminana manokana eo amin'ny orinasa sy ny mpiasa manoloana ny fifohana sigara ahitana n'ireny zone fumeur ireny ny orinasa na koa misy toerana manokana mahazatra azy ireny tsy ny lafiratsy ny sigara loatra no mivoatra eny anivon'ny orinasa samihafa fa ny hoe manampy amin'ny fifantohana izany matetika ho an'ireo izay miankin-doha amin'izany. Roaroena ray sasany dia arakaraky ny hoe zavatra ataoko. Misy asa atao dia vita le asa dia izay vao mifoka le sigara na hoe ohatry ny avy misakafo zany raha misehatra ny asa zany dia matetika vita mihitsy le asa dia mivoaka kely mifoka sigara na ohatra any eo amin'ny 7 zany ana valo. Efa miasa rehefa miasa rehefa tsy miasa dia mety hoe mitombo anakoro le izy na ohatra zany. Enina raha telo lasa enina zany raha tsy miasa rehefa weekend mban'ny andro fety reny enina raha telo lasa enina zany raha tsy miasa. Dia lasa ohatrany besoin an'le vatana le izy amin'le miasa be tsy tena hoe besoin an'le productivité loatra zany ka diso be loatra hoe izy nefa tsy mety fa vao mainka indray raha tsisy productivité fa ilaina ohatrany hoe le vatana fotsiny no mikasolasiana kely. Ireo tompon'andraikitra amin'ny orinasa indray dia samy manana fitsipika anatin'ny fe ireo mpiasa. Misy amin'ireny orinasa ireny anefa no tena entitra ka tsy nahafahana nazona fanazavana mihitsy maloana izany. Raha fandaminana manokana mipetraka izay midika fanajana ho an'ny hafa raha ho an'ny orinasa iray. Fa na ho an'ilay mpiasa koa zange efa tsapany zany izy hoe tokony hivoaka izy dia tombony ho anazy ny mivoaka miala an'ilay izy hoe lany fotoana ve izy. Tsy lany fotoana izy satria efa ao anatin'ny fomba fiasa koa na tsy mifoka sigara azy ianao dia tsara zany hoe mba miato kely amin'ny asa hoe mivoaka kely ohatra dia ino moa zany fotoana hoe anararotan'ny olona mpifoka sigara zany ifohan'ny sigarany sady tsy anelingelina ny hafa. Misy hatrany lalàna sainga maivana hatrany hatreto ny sazy ka manjary miova fiatsika tsotra amin'ny andavanandro izy ireny. Ny vadika savorivory teo amin'ireo mponina amin'ny fokotany anosy zato atsinanana voalohany ny fitsirena nataon'ireo tompon'andraiky mpahefana io maraina io mahakasika ilay fanotorana tany tsy ara-dalàna natao ny teratany karana mpanambola iray ao an-toerana. Loza manambana ho an'ny mponina ny tsy fisian'ny fivoahan'ny rano amin'izao akatoky ny fahavaratra izao ka mila hitadiavam-bahaolana fanadihadiana. Iva ihany satsia ny olana misy amin'ny tany mirefy 3 hektara 520 ara ao anosy zato atsinanana voalohany. Tsy ara-dalàna ny fanotorana nataon'ilay teratany karana teo amin'ny tany izay hita amin'ny faritra mena eto amin'ny saritany izay tsy fanana ny ara-dalàna. Ny faritra mavo tsy lavitra eo no anana ny taratasy mazava ra-panjakana. Efa nisy ny taratasy fanereny io teratany karana io andravan'ny tambosy amerina amin'ny laon'ny tany izay nototorana avy amin'ny komina Antananarivo tamin'ny 5 aogositra 2022 saingy tsy notanterahana izany. Confirmé zany le souci izay napetraka ny vahoaka fa tsy ara-dalàna le fanotofana. Tsy mbola mivaha nefa ny olan'ireo mponina noho ny tsy fisian'ny fivoahan'ny rano vokatry io fanotorana io nanomboka 3 taona lasa nanombohan'ilay teratany karana izany. Le tany hoe mitotofana dia misy manjary mahatonga rano miandrona amin'ny tanàna satria ny totofana le tany le faritra ny totofana reny zany mahatonga le rano tsy afaka andeha koa dia mitombo ny rano eny amin'ny toerana iva rehefa avy ny orana. Izay mahatonga ny olona atahotra avy hatrany hoe totofanareo le tany aiza lalana len'le rano. Ny tanànanay zany eo amin'ity arabe ity mifaritra mitototra nefa eo ambody rindrina ny kanalina ivoahan'le rano tsy misy. Efa nisy fifanarahana nataon'ilay teratany karana tamin'ny mponina saingy tsy tanteraka izany. Ka le tatatry mihitsy zany hoe ho sokafan'le karana hoe ho ataony dia nefany dia hoe hanao an'le tamboho izy loha hanao an'le lalana
le lala kely iny ambany iny zany nefa tsy nanao an'le lalana izy fa le tamboho nataony. Dia avy eo vita le tamboho hatramin'izao tsisy fanamboarana ny lalana. Mbola miteraka savorivory ihany koa ny faneren'ilay teratany Karanankolaka ireo mponina hivarotra ny taniny. Ny ampahany betsaka izay efa voavidiny avokoa ka voatery hivarotry ny azy ireo tafalatsaka ao ampovoany. Anaovana izay fitenenana izay zany ianao dia amin'izay ianao dia hoe ao patron raha izay mantsy ny fanaon'ny olona eto. Patron ay raha izany misy tsy alohantsika mifanamboatra izay zany ny fanaon'ny olona eto. Dia manarakaraka an'izay misy olona zany eto manao fitenenana foana isaky mihetsika hoe ny andrahany nefa lafo, ny aniany nefa lasan'ny karana ny dikan'izay mba handefasan'ilay olona sasany eny azy. Tototra ny rantsika teto kesanao ny ady tery. Hoe tena tsara ny tira zany ireny. Jereo ty fahavoazanay nefa ny ianao mizanao fotsiny izay tamin'izany. Nanakaraman'ny karana lao atao aloha. Mandaso aloha. Ataonao hoe ianao daholo nanao intervention-na polisy tamity. Zay resaka kolikoty ianao tondra an'io. Ianao nanao barazina polisy teto. Ianao nandefa moraiky teto. Adiny mpiray tanàna no niafaran'ny raharaha androany. Mifanilika fa miray tsikombakomba amin'ilay teratany Karana tamin'ny fanotofan'ilay tany. Nitsirika an'ity tany ity ny sapan-draharaha miadidin'ny fanajariana ny tany, ny komina Antananarivo renivohitra, ny sapan-draharaha-paritra miadidin'ny fanajariana ny tany eto Analamanga, ny Apipa ary ny voky tany Anosy ato Atsinanana androany. Isan'ireo faritra mangetaita fa mpandrosoa ny Beza, indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana. Sahirana ihany koa ity faritra ity amin'ny famoahana ny vokatra sy amin'ny fivezivezena noho ny faharatsiany lalana. Ankoatr'izay dia tsy hitoviny Beza amin'ny tanàna rehetra any amin'ny faritra atsimo iny ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny asan-dahalo. Ireo ny fitaraina nampitain'ny mponina tamin'ny kandida Ajo Andrianarivelo nandritry ny fandalovany tany an-toeran'ny fanadihadiana. Beza, distrika Betioka Atsimo, faritra Atsimo Andrefana. Tany lavitra andrina sady ratsy lalana nanjakany tsy fandriam-pahalemana. Rehefa nahareny fomba fitantanana mangarahara ka nahatonga ny volam-bahoaka ho hita maso ny vaingana tamin'ireo faritra hafa dia isan'ny nangetaita mafy mba hitovy amin'ireo faritra nahita tombontsoa tamin'izany ty komina Beza ty, ary efa ela no nanira hita maso ny filoha nasionalin'ny Malagasy miara-miainga. Hatramin'ny nahazahoana ny fahaleovan-tena, adino tamin'ny fampandrosoana i Beza na dia komina isan'ny mamokatra hanin-kotrana be aty amin'ny faritra atsimo aza. Efa be ny tanàna tany amin'ny komina ambanivohitra i Ajo Andrianarivelo ka nararotiny mponina aty ambany ravikazo aty anakinana ny olan'izy ireo. Faly zay mahita ny fiheviana anany io. Ary manomboka androany za hihindrana ny fiteny anglisy nambera hoany Beza satria zahay ny voalohany nitibiny kandida Ajo Andrianarivelo. Sao SMS nalefanao hoe mety tampoka anao. Tsy tiako vandivandy. Nanao fiten'olo aloatra mangoranga badao tamin'izay. Tsy tiako vandivandy fa raha any Soalalany misy ny vy. Antananarivo no amboarana ny Coliseum. Fa leo fa hoe aiza ny lehilahy zany mahitsy. Dia tamin'izay no namoronanay izay agnara hoe tsy molaka izay. Be ny mbola mila tao ary eleo tsaraina amin'ny zava-bitany ny tsirairay fa tsy ny fampanantenana no atao maro hoy ny kandida namaly zany. No tsy ahiviny fa miainga amin'ny fiaraha-mitan'ny rehetra ny ezaka tao amin'ny fanarenana ny firenena fa tsy vitan'izy samy rery. Izany raha teo koa no isan'ny filamatry ny Malagasy miara-miainga. Misy obolana Malagasy anankiray somary novay kely hoe hiajo tokana mba iny tsy mba hala zaho rery tsy mahavita manova ny firenena ty fa isika miaraka dia mahavita ary tsy maintsy mahavita manova ny firenena ty. Ka zay mitondra dia mba hampiova marina ny fiainan'ity Malagasy ty. Tsy miolaka hoe ianareo teo dia tsy olaka mihitsy milaza aminareo. Ho avy any fifidianana amin'ny 25 volana Oktobra. Tsy ny fandreseko any zava-dehibe na ny fandresenay reto fa ny fandresen'ity firenentsika ty. Fandresen'ny Madagasikara tokony matematesantsika. Fa raha ohatra hoe olona ray no ametrahantsika no avy ny firenena dia mazava ho azy so tanteraka mihitsy aza ny fampandrosoana zany. Niara-dia taminy nandritra izany ny solon-tena sy ireo mpikambana ao amin'ny atoko sy vondrana politika maro manoana ity kandida ity.
Amaranina ny fampahalalam-baovao ny pejin'ny kolontsaina. Danseo na ilay hetsika manome lanjan-dia nalaina avy amin'ny kolontsaina hip-hop no raisin'ny sehatra vaovao ny AFT ny 27 septambra ho avy izao manomboka amin'ny 10 ora. Asongadina ny mpandivo ny sandratra ao anatin'ny dimy tanan-dehibe na danse urbaine anatin'ity andiany faharoa ity. Fiara-miasa trany amin'ny festival de danse contemporaine trotra ity hetsika danseo ity. Tanora avokoa no mameno ny sehatra amin'ity indray mitoraka ity dia ny street high dance, Latin crew sy ny street king mad. Ho hita ao amin'ny hetsika mampisongadina ny dian-tanan-dehibe io avokoa ireo fomba fandihy toy ny break dance sy ny crump. Seho aloha zany araka ny nazavaiko teo dia fampisehoana anatambarana ny mpandihy malagasy rehetra ny eto Antananarivo no tena betsaka mandray anjara dia ny tanjona amin'ilay izy dia fampahafantarana amin'ny zareo izany hoe ny mpandray anjara na ankabeazany mandray anjara amin'ity fampisehoana ity zany dia ireo mpandihy mbola tsy fantatry ny olona araka ny hitantsika teo zao nisy sombiny hitantsika teo misy karazana dihy izay mbola tsy fantatsika akory arany efa fantatry ny olona any ivelany any efa ataon'ny mpandihy tanora eto Madagasikara nefa mbola tsy fantatritsika ihany koa dia araka nazavaiko teo ihany koa ny grand concert izay karakarain'ny Alliance Française miaraka amin'ny mpanohana moa zany Orange Madagasikara dia natao akoatra ny fanohanana an'ireny artista mbola tsisy mahafantatra ireny sy mifampifantarana azy ireo dia natao ihany koa androsoana fampisehoana ho antsika vahoaka malagasy indrindra ireo izay tsy afaka mividy tapakila hanatrika fampisehoana ohatra ny andavanandro zany. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Mame fotoananao amin'ny raha-mpitso tahaka izao indray. Veloma tompoko.